Deoteronomia toko 7. Anatra ny amin'ny tsi-fanamarinan-tena. MIHAINOA Isiraely eo. Ianao izao dia efa hita ny Jordana, hiditra eo amin'ny tany, ka handresy firenen-tsamy hafa izay lehibe sy mahery noho ianao, sy hahafaka tanàna lehibe izay misy manda manakatra ny lanitra. Dia firenena lehibe sady olona lava, dia taranak'i hita izay fantatrao, sady efa renao ny lazany hoe iza ny mahajanona eo anoloan'ny taranak'i Anatra. Koa aoka ho fantatrao an'io fa Jehovah Andriamanitrao no efa andeha hita eo alohanao tahaka ny afo mandevona, ka izy no andringana azy sy ampihety azy eo anoloanao. Dia androaka azy ianao ka andringana azy faingana arak'izay nolazain'i Jehovah taminao. Ary rehefa voaroak'i Jehovah Andriamanitrao eo anoloanao izy, dia aza manao anakapo hoe ny fahamarinako ny nitondran'i Jehovah niditra andova ity tany ity. Fa ny haratsiam-panahin'ireo firenena ireo no androahan'i Jehovah azy eo anoloanao. Tsy ny fahamarinanao na ny hetsim-ponao no andehananao andova ny taniny, fa ny haratsiam-panahin'ireo firenena ireo no androahan'i Jehovah Andriamanitrao azy eo anoloanao, ahatoa ny teny izay nianianan'i Jehovah tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao. Koa aoka ho fantatrao fa tsy ny fahamarinanao no hanomezan'i Jehovah Andriamanitrao izany tany soa izany olovanao, fa firenena mafiatoka ianao. Tsarovy ka aza donoinao ny nampahatezeranao an'i Jehovah Andriamanitrao tany anefitra. Eny, hatramin'ny andro ny elanao tany amin'ny tany Egipta ka hatramin'ny nahatongavanareo teto amin'ity tany ity, dia mbola niodina tamin'i Jehovah ihany ianareo. Na dia tany Horeba aza dia nampahatezitra an'i Jehovah ianareo, dia tezitra taminareo izy ka saiky nandringana anareo. Raha niakatra tao an-tendrombohitra andray ny vato fisaka, dia ny vato fisaka izay nisy ny fanekena nataon'i Jehovah taminareo, ka nitoetra 40 andro sy 40 alina tao an-tendrombohitra, sady tsy nihinan-kanina noho ny sotro rano. Dia nomeny Jehovah ny vato fisaka 2 voasoratra ny fanondron'Andriamanitra. Ary teo aminy no nisy ilay teny rehetra nolazain'i Jehovah taminareo tao an-tendrombohitra tao amin'ny andro ny hivoriana. Ary no nitapitra ny 40 andro sy 40 alina, dia nomeny Jehovah ny vato fisaka 2, dia ilay nisy ny fanekena. Dia hoy Jehovah tamiko, mianga ka midina faingana hiala ety ianao, fa efa nanao ratsy ny olonao izay nentinao nivoaka avy tany Egipta. Efa nalaky ny vily niala tamin'ny lalana izay efa nasaiko nalehana izy, ka nanao sarin'ny zavatra anidina ho azy. Ary ho koa Jehovah tamiko, efa hitako ty fireneny ity, fa endro olona mafiatoka izy. Avelao andringana azy, ka ho vonoko ny anarany, tsy ho eny ambanin'ny lanitra. Ary dia ataoko firenena mahery sy lehibe noho izy ianao. Dia niodina ka nidina niala tamin'ny tendrombohitra raha mbola nirehitra afo izy. Ary ny vato fisaka 2 nisy ny fanekena dia teny an-tanako 2. Ary nijery aho, ka indro efa nanota tamin'i Jehovah Andriamanitra reo ianareo, ka nanao ombilà kely anidina ho anareo. Nalaky ny vily ianareo niala tamin'ny lalana izay efa nasain'i Jehovah nalehanareo. Dia niraisiko ny vato fisaka 2 ka nazerako avy teny an-tanako 2 ho vakivaky teo imasonareo. Ary niankohaka teo anatrehan'i Jehovah 40 andro sy 40 alina tahaka ilay teo ihany aho, ka tsy nihinan-kanina na ny sotro rano noho ny fahotanareo rehetra izay nataonareo tamin'ny nanaovanareo izay ratsy eo mason'i Jehovah, ka nampahatezeranareo azy. Fa natahotra ny fahavinirana sy ny fahatezerana izay nahatezeran'i Jehovah taminareo handringanana anareo. Dia nihaino andray Jehovah tamin'izany andro izany.
Ary Jehovah dia tezitra indrindra tamin'ny Arona ka saika nandevona azy. Dia nifona ho an'ny Arona koa tamin'izany andro izany. Ary niraisiko ny fahotanareo, dia ilay omby-lahy kely izay nataonareo ka nidorako tamin'ny afo, dia nitorotoroko sy nimotsamotsaniko mandra-pahatonga no madinika toy ny vovoka, ary ny vovony dia nariako teo amin'ireny rano izay midina avy amin'ny tendrombohitra. Ary taotabera sy masa ary kiborota hatava no nampahatezeranareo an'i Jehovah. Ary raha nampandehan'i Jehovah ny ala tao Kadesy Barnea ianareo ka nataony hoe mekara ka lovao ny tany izay nomeko anareo, dia nandany tenin'i Jehovah Andriamanitra reo ianareo, fa tsy nino azy na ny haino ny feony. Eny, niodina tamin'i Jehovah ihany ianareo hatramin'ny andro nahalalako anareo no mankaty. Ary niankohoka teo anatrehan'i Jehovah nandritra izany 40 andro sy 40 alina izany, satria efa nolazain'i Jehovah fa andringana anareo izy. Dia nifona tamin'i Jehovah ka nanao hoe: Jehovah Tompo, aza mandringana ny firenenao sy ny lovanao izay navotanao tamin'ny fahalehibiazanao ka nentinao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny tananao mahery. Tsarovo ny mpanomponao dia Abrahama sy Isaka ary Jakoba, fa aza mijery ny ditra n'ity firenena ity, na ny haratsiam-panahiny na ny fahotany. Fandrao izay monina amin'ny tany nitondranao anay nivoaka avy tany ianao hoe: satria tsy hain'i Jehovah ny hitondra azy ho any amin'ny tany izay nolazain'ny taminy, ary satria nankahala azy izy, dia izany no nitondrany azy nivoaka hahafaty azy etỳ anefitra. Kanefa ireo dia firenenao sy lovanao izay nentinao nivoaka avy tamin'ny herinao lehibe sy ny sandrinao na hinjitra.